Ravako malala ho mitompo ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Manana ny fanan'Andriamanitra ao anaty ve isika? Manana ny fanan'Andriamanitra ao anaty ve isika? Izany no asongadiny mofinainantsika anio amin'ny bokin'ny Genesisy toko faha 140, ny andininy faha 3:30 hatramin'ny faha 70 ihany. Ndeo vakintsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: koa ankehitriny aoka Farao izaho lehilahy manan-tsaina sady hendry ka hanendry azy hanapaka ny tany Egipta. Aoka hanao izany Farao, ary aoka izy hanendry mpikarakara hitandrina ny tany sy hamory ny hampahadimy ny vokatry ny tany Egipta amin'ny taonjina 7. Ary aoka izy ireo hanangona ny hanina rehetra amin'ireo taona tsara ho avy ireo, ka hamory vary be amin'ny anaran'ny Farao ho fihinana any amin'ny tanàna maro, ka aoka hitahiry izany izy. Ary aoka izany hanina izany ho tehirizina ao amin'ny tany ho amin'ny 7 taona mosarena izay ho tonga amin'ny tany Egipta, mba tsy ho simba ny mosary ny tany. Ary sitraky Farao sy ny mpanompony rehetra nehevitra izany. Dia ho Farao tamin'ny mpanompony: ahita lehilahy tahaka io izay manana ny fanan'Andriamanitra ao anatiny va isika? Ary ho koa Farao tamin'ny Josefa, satria efa nampahafantarin'Andriamanitra anao izany rehetra izany. Dia tsy misy lehilahy manan-tsaina sady hendry tahaka anao, koa ianao no hanapaka ny ato an-tranoko, ary araka ny teninao no hitondrana ny oloko rehetra, ny seza fiandrianana ihany no hahalehibe ahy noho ianao. Ray Masino, manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Manana ny fanan'Andriamanitra ao anaty va isika? Izany fanontaniana nataon'ny Farao tamin'ny mpanompony momba ny Josefa izany no sarihana ny saintsika rehetra koa hanana fandinihan-tena amin'izao farany herinandro izao. Hitantsika eto ny nanandratana ny Josefa avy any an-tranomaizina mba ho tonga manan-dehibe mpanapaka ny Egyptianina rehetra, rehefa avy nandika ny nofon'ny Farao ny amin'ilay omby matavy 7 sy omby mahi 7, ny amin'ny saloham-bary 7 vokatra be sy ny saloham-bary 7 maiva-min-doha. Ravako malala, tsara ny ahafantarantsika ny zava-nisy ny ainan'ny Egyptianina tamin'ny vanim-potoana nanandratana ny Josefa, ary nahoana tokoa moa no nandika nofy dia ampy nanandratana an'i Josefa ho mpanapaka ny tany rehetra, ary dia ny seza fiandrianan'ny mpanjaka ihany no lehibe no ny voninahitra izay nananany. Tsara ny ahafantarantsika fa tany amin'ny taonjato faha 720 hatramin'ny faha 900 talohan'i Jesosy Kristy tany Egipta no tena nanjakany ilay vanim-potoana nanjakany ny antsoina hoe Iksosy tany Egipta. Ny antsoina hoe Iksosy dia tsy inona tsy akory fa vanim-potoana izay nahazahoany avy any ivelany fahefana tao Egipta, ary ny maro tamin'izy ireny dia ireo antsoina hoe tatsinanana. Tonga nanao
investissement na envahisseur ozy izy tsika ny teny azy. Tany Egypta izy ireny ary de tonga nanam-pahefana tamin'ny fomba mora foana, tamin'ny fomba tsotra, tsy nisy ady, tsy nisy farapara-pahefana. Ary maro tamin'izany fotoan'izany no Farao, tsy Egyptianina akory fa mpanambola anankiray tamin'ireny envahisseur ireny izay tonga mpanjaka ary de nomena anarana hoe Farao ihany koa. Ito Farao izay voatonona eto ito zao de isan'izany rahateo. Ary de ireny Farao ireny izay mpanjaka Iksosy, mpanjaka tsy teratany Egyptianina, de nanao izay ampitombo ny harenany ary de ny zava-dehibe taminy de ny fandrarahana. Ary zany no ahitantsika fa misy dikany lehibe amin'ny mpanjaka Iksosy ny lafiny ara-barotra, ny izay tsy ahafaty antoka na tsy hamono antoka ny firenena. Ary de nahatonga azy nanandratra any Josefa izay hitantsika eto. Hitantsika eto fa mamaly ny hetaheta sy ny filan'ny mpanjaka Iksosy i Josefa ny amin'ny entreprenariat izay nasehony hiatrehana ny fito taona zina sy ny fito taona mosareny. Ka de tsy nisalasala izy, nanandratra any Josefa ho mpanjaka, ho mpanapaka ambany kely noho ny mpanjaka. De tsy azontsika adonoina ihany koa fa misy dikany lehibe eto zao de tena hita taratra fa firenena izay isan'ny miezaka manarina ny ara-toekarena eo anatrehan'ny tondra-drano izay nahazoazo koa Egypta, ka ankoatran'ny fahamafisana izay efa azon'ny vahoaka noho ny amin'ny hetra aterak'izany, de tsy maintsy tsonjovina ihany koa ny amin'ity fanangonam-bokatra izay natao ity. Izany indrindra no manery ny mpanjaka Farao anendry any Josefa, ka de indro misy praiminisitra Iksosy ihany koa zany mitondra satria tsy teratany Egyptianina i Josefa. Ny mpanjaka Farao de nodidininy ireo mpanolo-tsaina rehetra izay tafiditra ao anatiny antsoina hoe antenimeran'ny mpisorona izay hitambaran'ireo mpanao majia, ireo mahita fahitana, ireo mpandika nofy samihafa, izay tsy nisy navalo ny nofin'ny mpanjaka akory aza, de mora ho an'i Josefa zany miditra tao anatin'izany. Fa ny anankiray izay hitantsika ihany koa tena nikalifean'i Josefa de ny fananany ny fanahan'Andriamanitra. Ilay mpanjaka Iksosy ary mpanjaka jentilisa aza nahatakatra fa manana ny fanahan'Andriamanitra Josefa, na de tany an-tranomaizina aza manana ny fanahan'Andriamanitra izy, ary hazavain'ny mpanjaka mihitsy fa ny antsoina hoe manana ny fanahan'Andriamanitra eto eo amin'ny 5:7 sy ny 100, ny hoe manana ny fanahan'Andriamanitra de zao manao hoe Andriamanitra no mampafantatra azy ny zavatra rehetra ary mana-tsaina, manam-pahendrena tsy misy tahaka azy, ka mendrika omena andraikitra eny na de andraikitra ambony azy. De indro tafasandratra i Josefa. Rehefa ho malala ao amin'ny tompo. Fomban'Andriamanitra ny mamonjy ny vahoakany amin'ny fomba tsy takatry ny saintsika, amin'ny fomba tsy voatery misy ady, tsy voatery amin'ny sabatra sy ny fitaovam-piadiana, fa amin'ny fomba tsotra ary mety amin'ny fomba mora foana aza. Fa hitantsika tamin'ny
nampidirana ny zanak'Israely tao amin'ny tany Kanana zany, tamin'ny fomba tsotra, tamin'ny fitsofana ny anjomara, ny didina impito, de efa ampy naharava ny mandan'ny Jeriko. Ny fanenitra de ampy nandresy nampitsoaka ny fahavalo, ary de hitantsika tamin'ny andron'ny mpitsara de fanala nasiana nentin'ny alika nandehandeha de ampy nampitsoaka sy namparitaka ny fahavalo. Fomba tsotra tahaka izany no namonjen'Andriamanitra izao tontolo izao, ka de ny zanany no nombona teo amin'ny hazo fijaliana tamin'ny fomba tsotra, tsy fomba mirentirenty, kanefa ampy tanteraka amonjena izao tontolo izao. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, tao amin'ny Jesoa no ilazana ny fahatanterahany famonjena rehetra ho an'ny zanak'olombelona. Fa ny fanontaniana izay atodiky ny tenin'Andriamanitra amintsika de ny hoe manana ny fanahin'Andriamanitra ao anaty ve isika? Azon'Andriamanitra ianteherana ve isika? Ny valiny, ny fanahin'Andriamanitra efa nomenantsika tamin'ny fametrahan-tana samy hafa nanomboka tany amin'ny batisa, ny nandraisana fanasan'ny Tompo tamin'ireo andraikitra samy hafa sy izay rehetra nametrahan-tanana antsika, kanefa azon'Andriamanitra ianteherana amin'ireny andraikitra samy hafa ireny ve isika? Ny mino marina manana ny fanan'Andriamanitra de azo ianteherana, azo omena andraikitra, ary azo itokisana amin'ny fahendrena sy ny faranita-tsaina ao anatiny. Eo an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Tompo, misaotra anao zay noho ny andraikitra omenao anay tsiraray avy, izay mariky ny fahatokisanao anay, fa mariky ny fihazonanao ihany koa ny fanahinao masina ao anatinay. Vonon'izay Tompo tsy handraraka ilombian-doha, fa hiazona mandrakariva izay efa niantsonao anay. Apetrakay ampelantananao ny fiomanan'ny mpino rehetra maneran'izao tontolo izao hiatrika sy ho vonona hitsena ny Pentekosta. Ilay vanim-potoana ahatsiarovana, nanoloranao, ny nanomezanao, ny fanahinao masina izay nahidinao betsaka tao amin'ny mba ampahery ary hitondra fanazavana ho azy. De amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony finoanahy, amin'ny anaranao fanahy masina, naovanay izany vavaka izany, misaotra Tompo. Amen.